Mihorohoro torakovitra Jeneraly Serge Gelé amin'ny fotoana resantsika izao no ity olona iray ity Andry Biahary satria zany mikasika anay hoe izay samy miaramila taona fampitifitra dia saig ny jery fotsiny ka zao raha ohatra ka tsy mpandainga ianao monsieur Biahary zavatra anankiroa mipropozena aminao voalohany avao androany le proof hitandretrarehetra fa mandinina rao handefasako kaptira mandinina rao handefasako feo ary tsy maintsy halefako eto manana version hafa izy mahakasika ny fianjeran'ny hélicoptère tamin'ny décembre 2024 2020-2021 satria tsika ny resaky hoe hiresaky mahakasiky ny accident nahazo any Jeneraly Sibongi zay ny anjera tamin'ny angidy by j'adresse direct à vous monsieur Jeneraly Sibongi dit Gelé et j'adresse aussi à tous am olombelo zay mahatsapatena fa olombelo concerné ary teneny eto ny anarany dia mbola misy koa ny tsy ho tenenina ny anarany satria mety hisy tadiavana anao na mety mahafinaritra anao na mety tsy tao anao fa ny gradinao aloha dia ho tenenany sy ny toerany sy ny asa natao anao aloha tsy maintsy ho teneniny eto dia anjaranao mahatsapa sy anjaran'izay mahalala koa manontany rehefa avy eo tsy tongatonga ho azy zany ny accident iny hoy Andry Biahary zavatra efa nomanina sady efa maty paika ny zavatra nitranga tao dia nisy fampitifirana tao anatiny tao anisan'izany voatifitra ny mpanamory ny angindiby raha araka nambaran'ny Andry Biahary ny tampenam-bava izy ireo tompony fahavoazana tompony avana maty fa hita mazava tsara fa misy diana bala amin'ny lamosiny diana bala ihany koa amin'ny lohan'ilay pilote nitondra an'ireo sekretera mpanjakana ireo raha namana amizay io raha lanay maty io le voatifitrato ka vokato zahay mahalala an'izany na ny tampenam-bava na ny vehivavy ny lehilahy mahafantatra na tsy nahorohoro ary tsy zaharery fa maro anisany havana mahay hoe misy diam-baly io ary nareo kory miaramila vendrana mpandrombo mahazo manao autopsie nareo fa io fatiny la pilote io misy loka avy ato amin'ny lohany ato diam-bala dia samy jamba daholo zany nareo aiza le fampianarana nataonareo any amin'ny CMP aiza ny ankety dia hatraiza dia ina nivoaka eo tsisy mahafantatra zahay fianakaviana tolora manamboninahitra dia mena vola dia tena toka dia vita tambitra eo zany fiainan'olombelona izy izy nareo tsy tambitra io zika avy any andron'ny kiama mason'ny kiama eo i masony Allah subhanahu wa ta'ala tsy mitambitra misarongotra eo ary tonga aminareo ny accident ny angidy be hélicoptère rangave mitovy amin'ny bisikileta manao accident ny bisikileta manao accident za tsy milatsaka ny laseliny dia ona zany le seza sa robot firaky marina moa Sibongi dia seza ny hélicoptère ao anatin'ny accident iny il a mis comme ça dia nandesiny mais le 16 c'est pour l'autre qui a fait les coups qui a bombardé les deux là fatany seg zany fa manino izy tsy miteny héros c'est pas héros mpanavitra ain'olona na héros-ny firenena fa héros vola ity version ny Andry Biahary ity dia tena hafa tanteraka ny zavatra notantaraina sy ny zavatra naseho televiziona ary ny tena loza dia ananany proof hono sary vidéo ary ananany oronampeo ihany koa raha ilaina sady tsy logika sady tsy misy raha volaniko reo zao fa mandinina rao handefasako kaptira mandinina rao handefasako feo ary tsy maintsy halefako eto rehefa tsy mitohy mivoaka ny marina raha namana miala avy any handeha hody amin'ity tanàna handehanany kapy ty dia hiazo ny Tananarivo satria vady aman-janany avy aty la France hizotro ao Tananarivo imagine ça manao korotse fa harariny reny sady vady
vadinao tsy miasa ankaikinao ao de moment nangala congé miasanao hamonjy vadinao anatin'ny avion iha zany ty prend l'avion Charles de Gaulle anatin'ny avion ao iha hamonjy valinao hanorokanao aéroport Evato miatterrir am aéroport fianakavianao reky tsy lambahoany ndraiky ranomaso mamonjy anao hoe valinao maty raha mba olombelona rô mizaha io sy miheno ahio mampitsatsy anareo place naniny ranabavina iny maty valy maty raha lahina iny sy rô fianakaviany nareo am fiandidina foloalindahy mety gaga ny olona hoe manino miantso ny foloalindahy satria concerné atiny zany zavatra zany tantara zany ny foloalindahy il est au courant le ministre foloalindahy aveo izy tsy haiko hoe natoraky nanao amin'ny intérêt sa ino koa bakeo iny tsy haiko sasy miaramila mpandehanao amin'ny relation internationale tsy haiko manao coureur tsy haiko nareo avao moa nahay an'iny manino miantso ny foloalindahy manino miantso ny lehibe ny gendarmerie raha toa ka misy ho zay nanovako zao hoe le cour martial ho tsy misy amitsika vasa Madagascar any tsisy lalana ho tsisy deja mako lalana yaria zay andehanan'ny tanany ka andehanan'ny tombony zay liran'ny lohany iny de idiran'ny vodiny mazava ho azy fa torakovitra Jeneraly Serge Gelé ny tena mahatorakovitra ny Jeneraly Serge Gelé amin'ity namana Andry Biahary ty dia izy lay rehefa manao Ampamoaka dia mandany ray andro izy manonona anaran'olona fotsiny ny ampitson'iny mamoaka dossiern'olona na andian'olona zay nandrafitra ny gouvernement tany Rajoelina tamin'izany fotoana zany ary ireo manamboninahitra rehetrarehetra dia voatonona ao daholo ireo manana toerana ambony nandrafitra ny gouvernement tany Rajoelina dia voatonona ao daholo efa nampiomana mialoha sahady Andry Biahary fa mbola avoakany daholo dossier malotony reto olona ireto ary ananany proof am vidéo am sary ary oronampeo manana dossier maloto ao anatin'izany lista zany i filoha teo aloha Andry Rinah Rajoelina ao ihany koa madame Mialy vadiny ministre ny ponina Sofilira ary efa misy proof maromaro capture d'écran efa navoaka ny tato anatin'ny tambazotserasera miaraka amin'ny oronampeo miaraka amin'ny sary tapatapany kely fa mbola asesiny miandalana eo zany misy dossier malotony premier ministre lehibe ny gouvernement Tsay Christian misy ihany koa dossier malotony Jeneraly Serge Gelé izy le navoakany zao fa ny proof mbola avoakany amin'ny herinandro avy zao misy dossier any ministre Tinoka Roberto ihany koa ao ihany koa PDG groupe Sodiaty Mamra Vatomanga misy dossier malotony Jeneraly Richard Ravalmanana izay filohan'ny Sénat vaovao ankehitriny misy ihany koa aferana karana vatra volamena makany Dubai makany ny Inde ho avoakany eto daholo manana dossier malotony Norbert Lala Ratsirahonana ihany koa izy sy afera prédateur makasika ny Rajoelina maro de maro ny zavatra ho avoakany tira namana ity manaraka ankaiky ity raha ity ny vahoaka malagasy ankehitriny ary miandry proof zay avoakany namana Andry Biahary ny olona miaraka amy appel miaraka amy Tsay Christian le premier ministre qui devient président qui devient premier ministre l'après Tsay sasy hoe iena ia am quoi abi écoute-moi ça juste kelikely avao mihenoatseky iha tsy neritseritsy hoe ino ty farany ty raha hitanao ino ty raha ny azonao atao na mafaniny mampalahelo nareo iaby nareo concerné iaby io j'avais la même. Allô? Oui madame ministre. Oui quoi? Oui quoi. Désolé. Raiky iny misy tohiny io fa alefatsika kelikely avao e. Madame ministre, vovô. Hainao lefa haiko ny expression ao poma toeto lafa miresaka fa poma avao toa. Voilà. Alors, c'est qui tient les sanatia là, c'est moi ou vous? mazava ho azy fa mihorohoro Jeneraly Serge Gelé amin'ny fotoana resantsika zao voatontonona matetika loatra ny anarany tao anatin'ny aferany angidibity
nolazaina fa nisy fampitifirana tao anatin'ny helikoptera ka nahatonga le helikoptera ny anjira tao anatin'ny ranomasina. Rehefa niona tamin'ny mpanao gazety Jeneraly Serge Gelé dia tonga dia mahitsy ny teniny. Diso tanteraka ny filazany Andry Biahary hoe nisy fifampitifirana tao anatin'ny helikoptera ka nahatonga le fianjerany Angidiby. Diso tanteraka izany hoy Jeneraly Serge teo mason'ny mpanao gazety. Proof voalohany, i Andry Biahary dia tsy tao anatin'ny helikoptera, tsy anisan'le mpandeha tao anatin'ny ilay Angidiby. Faharoa, tsy manana proof amin'izany izy. Ny fahatelo, tsy nanatry maso na dia ny kely aza i Andry Biahary nanoloana n'iny accident iny. Raha nataony mahitsy ny valinteny dia zao mandainga i Andry Biahary hoy Serge Gelé. Aninona amin'izao contexte zao no avokanao les zizany manome intox anao ampisavorovorosaina ny olona fa afatra natao amin'ny monsieur Biahary izay traité-ko mpandainga raha mikasika n'iny accident iny satria zay no mikasika anay hoe izay samy miaramila ataony fampitifitra dia saig ny jery fotsiny ka zao raha ohatra ka tsy mpandainga anao monsieur Biahary zavatra anankiroa mipropozena aminao. Voalohany, avoao androany le proof hitandretrarehetra fa aza ataonao avoakanao kely dia avy eo anao miletika. Faharoa, ndao anao duplex ianao no misafidin'ny journaliste sy ny télé tianao fa ho avy zay dia ho avoakanay eo fa mpandainga anao. Mikorontantsaina i Serge Gelé manoloana ny Ampamoaka izay nataony Andry Biahary ity ka mangataka mba ny amoahana proof farak'izay aingana dia aingana. Raha ny fangatahany moa tonga dia androany dia avoay izany proof izany raha ohatra ka tena marina zany fianjerana Angidiby zany nisy fifampitifirana. Hoy Serge Gelé, mahatoky tena tsara izy fa tsy misy ary tsy manana zany proof zany i Andry Biahary. Ny zavatra rehetra teneniny dia lainga daholo. Ny tanjona dia tsy misy afa-tsy ny hoe ampiadina ny tafika samby tafika, ny zandary samby zandary mba hifamono mba hiverenany ilay tamin'ny 2002. Mamerina indray mandeha Serge Gelé fa tsy hiverina intsony ny tamin'ny 2002 zany. Tsy mila olam-pandainga ny firenetsika hoy Serge Gelé. Fa firenetsika ty tsika tsy manaiky lainga afafy amin'ny vahoaka hanakorontanana ny olona indrindrandrindra. Teneny natao amin'ny folo alindao hoe mifampitifika izahay. Fantatra ny tianao tongavana monsieur Biahary sy ireo le mpiaradia aminao. Fantatra tsara fa te ampizarazarana ianao tsy azonao amin'izany zay. Averiko indray le teniko tamin'ny herinandro tsy ho tratranao ohatran'ireny 2002 reny intsony izay. Za manokana maty za vao tonga zany misy dikany amatombo teny zany. Averiko mpandainga ianao monsieur Biahary dia hoe toarany profonao tsy anany ianao dia ho afabaraka ianao atato satria milaza zavatra tsy misy la zavatra tsy marina. Ny accident hélicoptère ny teneniko zay makasika anahy sy lieutenant lay tsara Jimmy ray aminay moa zany namono an'le olona satria zay mivelona accusation grave dia raha tsy mpandainga ianao dia avoao androany le proof. Taoriny resaka ny fanaovan'ny saig tamin'ny mpanao gazety iny dia nanao vidéo hafa ihany koa i Andry Biahary, tsy mbola nitondra proof fa mbola nanao valin-kafatra ireny rehetra nolazain'ny saig ireny. Ohatra, Jeneraly Serge Gelé tonga tsy nantsona ny resaka tamin'ny mpanao gazety rehefa naheno anarany voatontonona makasika ny fianjerany Angidiby. Taiza Monsieur Saig tamin'ny fotoanan'ny candidat naratra tamin'ireo candidat 12 mitolona ho an'ny tanindrazana. Taiza hoaiza Jeneraly Serge Gelé manoloana fanimbana fananan'olona nandritra n'iny tolona candidat 12 iny. Efa aiza hoaiza ny fanadiadiana makasika n'iny fianjerany helikoptera iny. Efa aiza hoaiza ihany koa ny enquête makasika ny famonon'olona variraraka tany Kongo. Nefa amin'izao rehefa voatontonona ny anarany dia iny fa mivoaka manao fanambarana 2002 hoy Andry Biahary. Ny zavatra tenenina ny accident latari anatin'ny helikoptera nahafatin'ny havanay la tanikinikitro tena kobokobony lazatsy antonena tamin'ny 29 mars ianao taiza ny placenao tari amin'ny civil fa tsy tamin'ny bebokotra nefa anao seg ministre dikan'izany la déjà dans la poubelle. Faharoan'izay taizanao amin'ireny zandary manandratra ny reny candidat 12 reny
taizanao am'ireny gendarme nandratra reny mpianatsy université reny tsy nipoitra mihitsy anao de hatahotra an'io foana zany anao isaky misy zavatra miseho de anao no sesikeo so de tena hokenda ny varina sesiky ny tananao anao lazao ary le 2002 fa anao masamy tena amin'ny tele any hoe tsy ho azonao toy ny tamin'ireny 2002 reny tsony zay Andry Biahary ary mbola sagnagna angana arako le Andry Biahary mahakasika raha 2002 zay averimberiny Jeneraly Serge Gelé foana miangavy i Andry Biahary mba anazava vahoaka inona marina ny tena zavanisy tam 2002 fa maro ny vahoaka tsy nahay fa i Andry Biahary manokana dia tsy namany Jeneraly Serge tam'izany fotoana zany fa raha ny Rainlainga aloha de ao aminareo ao ny Rainlainga izay vahoaka koa mahafantatra hoe Rainlainga ny ao aminareo de azavao reo fanontaniana telo reo rehefa manao interview anao androany de mba avoay le 2002 tianao lazaina hoe tsy ho azonao tsony zay Biahary toy ny reny tam 2002 reny zavatra ny histoire tenena de nanomboka 2008 anao mipody ariany 2002 ndray anao nanesy bola ny nataoko fa tsisy fahafantarako ny zavatra nataonareo nanesy bola tao amin'ny kapisaty no nataoko fa tsy nisy zavatra ny fanarahako ary nyresahako aminareo 2002 zany mafana de mafana ity raha ity ary mavoatontonona olona ambony manamboninahitra maro eto amintsika ka noho izany miandry zay toy ity raha ity ny vahoaka malagasy avy amin'ny Andry Biahary satria nilaza izy fa manana proof vidéo sary oronampeo capture d'écran miaraka amin'ny message sy ny fitaovam-pifandraisana hafa andrasana araka izany ny toy ity raha ity satria mila fantatra ny marina iza marina ny mandaingy les versions teo aloha sa les versions vaovao zay entiny Andry Biahary miaraka amin'ny proof zay ho avy tsy ho ela zay ny vidéo tsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray